antsika jiaby mpanaraka tsy tapaka fandarantsika ampazo TERM tsara raha mazava. Araka ny fanampanentenenanareo fa ray aman-dreny Pasteur Mayolla vahintsika niany dia amo namana Arnisy Romeo fahitatsika ray aman-dreny Pasteur Mayolla koa fahitatsika eto fa miarabanao zay ray aman-dreny Pasteur Mayolla tonga soa ato ampazy tsara raha mazava. Ya miarabanareo rahalahy zay narahitra ny pazy tsara mazava ty zany dia miarabantsika ihany koa zay manaraka ny mpandarana eto zany dia mahafinaritra mahita ny tanora mihetsiketsika. Ya, araka zay fanampanantenentsika tany ampazy moa dia iresadresaka no mahakasika ny fikotsahana no fidiana zay nytenin'ny Pasteur Mayolla zany hoe zany ny fanambarana zay natao tary amin'ny Collégium tamin'ny fahadimy volana Aogositra 1724. Iny angamban'ny Pasteur no tsara asantsika resaka kely eto androany ka tompontsika amin'izay angambany resadresaka fahazavana mombamomba kely ny fanambarana iny amin'izay mba misy manko tsy naharaka dia asa azo ambarambaran'ny Pasteur kely. Iny zany fanambarana efa antsomen'Andriamanitra iny zany tsy hoe zavatra vaovao korona iny zany fa efa tany amin'ny taona 2000 zany nefa nisy ny fanambarana iny hoe tonga firenena dia giatona zany ny fotoana hoe amin'ny sainko io no anambarana anazy tsisy nafantatra iny tsisy nalala avy hatrany dia natao ny fanambarana rehefa tonga ny antso tany amiko hoe sainkonao moa ny fanambarana dia rehefa Andriamanitra moa mibaiko anao hoe teneno dia miteny rehefa azoko ny antoka sy ny assurance an'iny dia efa miteny fa rehefa tsy mahazo an'izay zavatra zay dia tsy miteny fa rehefa Andriamanitra miteny hoe teneno iny dia tsy zavatra mampatahotra anahy nampiahihana antsony na iza ho tezitra na iza ho faly na iza nompanopa singaraza sisy iny tsy hevitra iny fa hevitr'Andriamanitra iny na iza inon'iny na iza tsy inon'ina dia zay izy fa mission nanranana fotsiny zany dia zay hoe hamonjy ny malagasy rehetra na pour anao le olona na contre anao le olona na fahavalinao le olona na olona akaiky anao le olona dia hamonjy an'izay tsisy akanavaka io na inona fivavahana na inona fomban-drazana na inona fiaviana na inona finoana dia mahantra ny gasy ny jaly nareo zao mpianatra sahirana mianatra nefa dia fantanina mipetraka hoe dia hianatra eto moa zany zao dia rehefa vita ny fianarana dia hoaizy. Ya, manoloana zay indrindra moa Pasteur, i Pasteur moa dia fananao fanambarana tamin'ny taona 2000 reny araka zay mafaharaka antsika. Nilaza ny Pasteur tamin'izay andro zay nahazo faminaniana fa hoe afaka 10 taona théorie zany hoe zany tamin'ny 3 dia natao compte izy nareo aty amin'ny 2013 amin'ny 2012 ity dia ho hipetraka eo amin'ny fitondràna zany i Pasteur araka fanambarana dia tsy mitovitovy amin'izay ihany ve le izao fotoana amin'izao fotoana izao dia hoe amin'ny 2012 koa ina zany le tsy nahatanteraka iny tamin'ny 2013. Io moa zany efa nazavaiko lava be mihitsy iny dia misy matetiky ny olona mba mieny dia malala ny antony izy misy indray ny olona hoe vao miresaka dia efa tsy te heno izy dia tsy heno le fanazavana dia lasa miveriberina foana le fanazavana am'le question mipetraka hoe inona tsy natanteraka ny 2013 ny 2013 tsy diso ny datiny 2013 fa ny calculanao n'le faminaniana na ny analysenao n'le faminaniana zany no diso satria le faminaniana rehefa tonga ny 2003 dia manisa 10 taona nareo dia afaka 10 taona dia nao mitondra fanjakana le teny hoe afaka 10 taona izy zany tsy voareperanay tamin'ny voalohany dia hoe afaka 10 taona resahana mandeha fotsiny any bon andrasana zany ny 2003 io lasa hoe filoratsiraka dia isy raha mandrika ve dia hipetraka ve ny olona petraka ny fefoka iny ka raha tanteraka io zany tonga ny 2003 dia manisa 10 taona fotsiny tsika fa afaka 10 taona dia tsika nitondra fanjakana dia nyreperanay nandrasana fotsiny 2003 io lasa ve ratsiraka dia izy ve ny raha mandrika dia hipetraka ve ny fefoka iny olona petraka ny fefoka iny tonga ny 2003 lasa tokoa filoratsiraka araky ny tatsika ny tantara dia vao tonga ny 2003 dia afaka 10 taona zany dia hitondra tsika menao zany miteny foana hoe afaka 10 taona fa ny kajanao 2003 plus 10 raha atao miteny frantsay izy hoe après 10 ans zany hoe zany aty afarany 10 taona aorinany 10 taona anao zany vao hitondra dia ny préciseny izy rehefa tafaperaka filoravalomanana hoe mbola misy mpitondra roa aorinany filoravalomanana fa ny fitondrany filoravalomanana 7 taona raha mandrika ny elany io
deuxième repère anao ndray zany après 7 ans de vitatsika hoe lasa koa ve filoravalomanana après 7 ans de sy raha mandrika ve hitatsika koa tamy 2009 fa lasa tokoa ravalomanana nisy raha mandrika de hoe mazava zany fa mpitondra roa sisa no andrasany de tonga tsika zao 2009 tonga ny 2010 am'izay nisy teny fanevany fiangonana apocalypse zay isataona misy isataona de teny le teny faneva hoe manamboara vatsinareo fa afaka telona de hiditra am'ilay tanina mpanentanana anareo ianareo zany hoe zany afaka telo taona angamba afaka telo taona ndray zany fa 2010 zany hoe 2010 de afaka telona teo am'izay zany zay nahitany lizy hoe après 3 ans raha zany ane zany tsy 2013 ane zany tsika no avy eo fa après 2013 fa ina foana zany pasteur natonga an'ireny satria manko ny apocalypse tam'ireny nany fitaovana azy misoratra hoe apocalypse fanambarana 2013 marina zany reny mbola naseho foana zany reny zavatra reny nefa efa hoe tamin'ny taona 10 ianareo efa natsapa fa hoe mety ho après 2013 de 2010 zany nefa hita izy hoe après 2013 nefa le tobile fa misoratra 2013 zay de atao olona io zany inona natao olona de voainona amity de vo afabaraka amity tena baty ny vavan'olona eto am'izay ahoana ndray ny tenenan'olona hoe tsy 2013 nefa après 2013 ahoana ndray nyresahana zany verenana ndray nefa minanina tany amin'ny taona 2 de tena napetrany mazava mihitsy zay afaka 10 taona rehefa tonga ny 2003 de afaka 10 taona tonga am'le fiteny hoe ty discompte satorana mihitsy ty torana eto tsika androany fa tena discompte de ina ary no atao zany aleo azavaina amin'ny fiangonana zany fiangonana aloha tsy problème satria azo razavana zany any any amin'ny olona zany de fa tsisy farantsony mpo évangélika am'zany hoe mpaminany sandoka sisisy de tsy maintsy zakainy eto zay mizaka an'izay anao zany na tianao na tsy tianao de tonga 2013 ndazo aloha 2012 mbola tsy fantatra hoe lovina ny fifidianana fa tany amin'ny faraparany 2012 tany vo fantatra hoe 2013 fifidianana vao nytombe 2013 le fifidianana niorory daholo ny mpanao politika niorory daholo koa le mpanentsika anao hoe tena lasa le ry am'izay ty fa tena tombe am'le faminaniny le sao de ina zany mahatonga zareo miorory tsy hoe nono hoe tsy ho apocalypse daholo ve ny fidy pasteur zany hoe zany démonstration de force fanehoana hery zany manana toky zany ve pasteur amin'ny mety zay nga mana mahatonga reo miorory hoe ka napatonga an'zareo niororony de ny antoko politika ny natsangako zay FFM gideona fandraisena ny fantrano 2012 nefa natsangana le izy tsy hoe kory hoe tonga fitondrany anao zany vonangana politika ohatrany mitondra nisy hatram'izay iny raha tsiraka ny eto fitondrany vonangana ny arema raha valomanana eto fitondrany vonanangana ny tim andrajoela tonga fitondrany vonanangana ny mapa ny SVM tonga fitondrany vonanangana ny SVM de hoe iova am'le fomba fanao ianao zany de ina nataonay tamin'ny tombe 2013 le izy de ny olona zany niandrandra hoe ilatsaka am'izay ary be dabe ary nefa niditra tamin'ny antoko politika be dabe niditra tamin'ny fiangonana apocalypse satria io lasy ty karaha fa mba tavoaka mba mahazo toerana ianao rehefa lany pasteur moyolona zay nefa fa malala hoe tsy 2013 io inona nataonay déclaration nataonay tamin'ny teny amin'ny ACC tamin'ny 2013 ilazana amin'ny olona zay mety matakajavatra fa hoan'zay tsy matakatra mo tsy maintsy anomponomponao iny foana hoe mpaminany de nalefa ny déclaration zay tsy milatsaka teny ny ACC miaro ny mpanao gazety vao nitan'le amera be ny tonga de fotsy mpanao gazety hoe maty ny baolina fa ilatsaka pasteur am'io zay rehefa anaty zany voaka avy eo olona hafa de efa hoana ka nalefa ny pasteur ty zay satria nareo mpanao gazety miandry fa le faminanina de tsy mbola izay nitondra amin'ny 2013 fa le katra nataonay ny diso fa aorinany 2013 zay vo hitondra fa niteteza mita ny mpitondra voalohany de ty mpitondra faharoa zay lany ny fifidianany eto ka no déclaration zay fa tsy latsaka fa tsy mbola izay nitondra manaraka eo de zay zany le nampatonga nle 2013 tsy miperaka fa zara ny latsaka 2013 lany ane zara ny latsaka tena lany ara ny latsaka fa za tsy afaka midevancer le faminanin'Andriamanitra
tsy afaka mianticiper zay raha za zany mitady toerana te volom-pirenena nasiko ny tamin'ny 2013 efa teo fa zao mafimafy no nazo ty fitondrana ty nazo anara zany teo mba vao mainka ny vavan'ny olona tsy fankahitana misy aika le Andriamanitra Mahiolona nga tsy mabontsy indray l'Andriamanitra Mahiolona fa manina ny firenena voan'ny peste manina ny firenena crise am'izao fotoana zao satria be da be nge nifaly tamin'le hoe tsy tanteraka ny 2013 misy koa aza nilaza hoe io mety ho tanteraka ihany fa devoly ny tondra ny firenena ary tonga de zay nivity atao amintsika regny tonga de tsy tanteraka ny 2013 tsy teo satria maroteny tam'ireny hoe tsy tanteraka 2013 nefa mbola maro ihany mpanaraka pasteur Mahiolona vao mainka mitombo fa tsy mihena zany za zany mahatonga sasany teny hoe mety angambany hoe misy devoly na hoe rehefa hafa satria misy miteny an'izay koa manko any dia misy mametraka fantanina somary raha afaka apetraka anareo zay dia apetraho hoe misy be zany sa tsy misy resaka devoly zany satria misy miteny an'izany manko sasany ka zany oa zany satria pasteur manko manome toko be mihitsy teo hoe raha zany latsaka tamin'ny 2013 dia lany tsy maintsy lany dia maro zany olona tsy mahatakatra dikan'izany hevitra zany taferitrehitra zavatra hafa na hoe misy hery hafa angambany hoe pasteur na hoe apocalypse foana eny ka zany oa langazy tsy maintsy ataon'ny olona foana zany inona moa mpapakakanao an'izany na i Kristien la zay ny olona fa devoly koa nitondamosiny de Kristine laza zany zay ataon'ny olona aminao izy de ataon'ny olona aminareo ka ina ny zavatra nitranga zany taorinan'le 2013 efa tsy tanteraka lizy faly daholo zay tsy ty retraretra faly daholo indrindrandrindra moa hoe zay ty manko olona be fahavalo ary izay fanenjen'ny olona sy ompoompo ataon'ny olona aminao retraretra zay tanareo za tsy voatezitra na popain'ny olona na tevatavain'ny olona sy ny namasisisiny fa vararaka mihitsy ny opo dia nisy pasteur nanontany ina fa ahoana ozy izy pasteur fiangonana zandriny izy io aladista no fiangonanareo fa tsy fiangonana hoe sabatista zany ahoana ozy izy pasteur maromaro zareo raha misy olona ozy izy tena halan'ny olona sy enjen'ny olona ary tena potipotehn'ny olona mihitsy dia anareo apocalypse indrindra fenao fa magaga ozy izy tsy tanteraka ny 2013 telo taona théorie nareo ozy izy miditra collision ivoka le collision fotsy sy manga fa inona ozy izy ny code secret nareo ozy izy sa misy pouvoir satanika avy eo nareo sa ahoana amin'ny mampatonga zany tsotra raha valiko an'le pasteur resaka communication hoe tsy misy olona enjehana zany tsy misy olona takena zany tsy misy olona tsanganao fahavalo zany nefa le olona nefaranao tsy possible zany fa matony ny ataka rehetrarehetra tonga any aminao aleloa ianao zany dia reny zany ny indicateur alalako hoe aiza ny toerana misy any satria tamin'ireny nge be da be ny olona teny tamin'ireny collégium tamin'ny heritaona reny hoe 20e anniversaire ny apocalypse tapahako ny tanako raha mafeny collégium io tapahako ny lohako sasany ary miteny hoe hoaniko ny rano malotoko raha io ny mafeny collégium 2013 ary tsy tanteraka dio ve ny afeny collégium moa na de nitembany lohany io efa mitapy le bande io efa simba io bande io dia ina nitranga ino le collégium nitranga ina ndray nataony zareo io nge mazava nge ny baiboly fa maro no very maro anisany olona overy ozy izy ka reny olona overy daholo reny dia izy ndray amatsan'le olona zany mezaka icontrena foana zany dia izy nareo zany alefa mampime ozy izy nareo hoe maro anisany overy dia zary manontany anareo firy ny capacitény collégium moa dia firy ny capacitény Madagascar ty ivelany collégium dia izy ny maro anisa zay teo anatiny tao sany taty ivelany dia ozy ndray zany sa manana finoana kafareray dia lelay mahatsika kely le olona eo anatrehan'izany pasteur Mahiolona manitikitiky saigny vahoaka malagasy mba fomba hoana zany fomba fahazahoan'ny pasteur Mahiolona faminaniana zany Andriamanitra mihitsy miresaka mivantana sa hoe ahoana zany fomba io zany tsy takatry ny sain'olona io ary io laza vainao dia izy dia meme fotsiny hoe tsy aiko ny impossible zany fa zao fotsiny le izy
ny alala kondreny hoe avy amin'Andriamanitra le zavatra misy eo teny amiko raha vao mivoaka izy ny réaction ny olona rehetrarehetra 100% tonga dia hoe tsy marina zany tevono zany fampiafona zany satria nahoana lozika zay réaction ny olona zay satria ity saintsika olombelona ity tsy atakatra ny sain'Andriamanitra mihitsy ary ny hevitr'Andriamanitra tsy fihevitra ao izy ny baiboly zany hoe tsy voacalculenao mihitsy zany amin'ny maha-olona anao dia zany zany ny indicateur alalako avy amin'Andriamanitra zany za zao hoe déclaration tamin'ny sainko ilatsaka tonga dia mitsangana daholo le fahavalo sy contre rehetrarehetra dia zany ny indicateur alalako hoe avy amin'Andriamanitra io satria matoanao mitsangana manohatra ny hoe tsy voacalcule ny sainao ary lozika zay zay tsy mampatezitra na amin'ny olona na contre le olona satria raha mbola voacalculenao io tsy avy amin'Andriamanitra io raha voacalculenao iverenako indray zany miresaka ny filatsahan'ny pasteur Fodina amin'ny indrindra moa amin'ny faminaniana iny nilaza ny pasteur araka ny fanazavana zay nataonao teo olona roa après Ravalomanana zany dia i pasteur no hitondra eo zany hoe zany tsy voafetra zany le fotoana mety tsy ho 2018 ary raha ohatra ka tsy tafiakatra tsy voafidy zany pasteur Mayol tsy tafiakatra deuxième tour amin'io fihodinana io dia tsy ao koa zany ny HVM tsy ho tafiditra amin'io zany ohatra dia mety ilaza koa zany ve pasteur fa hoe diso le faminaninana hoe diso compte iray zany amin'izay fotoana zay sa ahoana ka io zany tsy mety amin'izay tsony dia efa sura zany pasteur fa tsy ho isy zany tsy mety amin'izay tsony zany hoe nanao daholo inge ny mpitondra teo aloha inge nanao daholo ialana amin'ny ialana le faminaninana resako satria faran'izay tsotra ohatra nanao zay fomba ilana ny raha mandrika raha tsiraka tamin'ny 2002 dia nanao zay fomba idépassena ny 2002 raha tsiraka mba ihoatra le faminanina satria izy efa 6 ans meloa efa voaresaka izy tsy mino le faminanina taka ny olona rehetrarehetra tsy mino satria voalohany indrindra tsy nono ny olona n'izy dia izy amoy mahiolona pasteur Riemsek tsy Riemsek tambany ry sady tsy manana diplôme doctorat en théologie akory izy nino an'izany nareo ve dia ino an'izany dia lozika le président tsy ino an'izany zavatra zany satria vao mijeriny ankelinao izy dia izy amoy ianao ataoko nareo amin'ny rahalahy zao ohatra na itsika miheno eto amin'ity Facebook moa dia fasanareo azy dia ianao mahazo hafatra avy amin'Andriamanitra ianao zay mpianatra kely ry première année ary ve na deuxième année ary sady tsy pasteur ny tsinitsinina dia azo hafatra hoe miala ny président iza ny olona ino an'izany fa na inao mahazo an'izany koa hoe tonga saina hoe sao dia mba mpaminatry ty za ty sao dia mba tsisy ary ty zavatra teneniko ty fa zay olona tenenina zany tsisy mino an'izany dia lozika be le réaction an'le olona zany no hitanareo raha misy olona mipompainy olona sy tevatevainy olona raha misy voalohany any za mbola superany voalohany mbola alohan'le voalohany a zany raha misy ay zany any zany fa mety mbola 0 ary départ koa fa tsy départ fa nefany taizinareo na hitana romotra be na tezina na hoe dia toriko iny olona iny na alaiky baraky iny olona iny satria za zany compréhensive be za hoe io hevitr'Andriamanitra tsy voacalculenao maolona anao io nanao zay tous les moyens koa ne raha Valomanana tamin'ny 2009 tsisy ny raha mandrika koa ary mbola lany amin'ny mandat faharoa izy fa tsy haiko na fahatonga saina tsara nareo tamin'ny nalaniny raha Valomanana tamin'ny 2006 iny fa nadehibe nge resaka tamin'iny fa hanova rahalapany na Valomanana ilatsaka 3e mandat dia eritrereto le zavatra le zay le faminanina tsy anatin'le mandat le faminanina ny andratsiraka hoe 6 ans nandeha professeur Zafy tsy nalany mandat koa izy nendra Valomanana koa nelanelany mandat 2e mandat le faminanina tena mbola mipetraka tsara mihitsy izy anatin'ny force sy mitanjaka ny mihitsy izy dia namponao politique rehetra na mpandity na mpivavaka rehetrarehetra dia hoe afa-baraky mahiolona fa tsy raha Valomanana mitanjaka an'io ve diongana fa inona fangara Valomanana ny déclenché ny raha mandrika fangara tsiraka ny déclenché ny raha mandrika tamin'ny 2002 sy 2009 fa raha Valomanana ange mitondra zanadambo napoka ny raha mandrika tsy raha Valomanana mitondra olona koa nitifitra olona tao amin'nytérésme fa ihany Rajoelina mitondra olona teny Ambotsomohatra tsy afaka tamin'le raha mandrika dia jerevy ihany koa hoe mbola mpitondra roa rinan'ny raha Valomanana na anao tous les moyens koa ihany Rajoelina
teteza mity hoe za mbola latsaka amin'ny 4e république ary raha nilatsaka Andry Rajoelina lany izy kirajonary mampianana filoha am'izao ary lany nefa nitoanany mbola nampiana itosika koa zay nalany any ery kanefa nanino filohan'ny Rajoelina malala an'lefa amin'ny nanina koa mbola misy mpitondra roa rinandravavy filohan'ny Rajoelina mbola retretre aloha raha tonga dia tazonitsika ny teteza mita sy ny 4e république raha mbola tazoniny teo ry izy mbola anatin'lefa amin'ny nanina ihany zay fa le hoe idépassé ny 2013 zay nieritreretina zany fa nga zany nanakana ny filohan'ny Rajoelina tsy afaka nilatsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny 2013 dia lasa filohan'ny Rajoelina tonga ty fitondrana ty tosinareo raha tsy tanteraka io dia ahoana ataovindary zay farafaizan'le fitondrana ty zany mbola hijanona eo raha mbola mijanona eo izy dia mbola izy ihany zany aloha no mpitondra faharoa ka inona no tianareo mbola hijanona eo izy amin'ny mandat faharoa zany raha miso zavatra misy zao sa hoe tonga ny antso dia ny aloha zany zay sitrapon'Andriamanitra le 2018 tsy faminaninana e fa mitomby 2018 le fifidianana dia mety angamba le antso hoe apetraka am'izay zany dia ozy izy ny olona hoe fa nga apetraka irotsaka indray fa tsy apetraka zay moko le seko fanontaniana apetrako teo hoe tsy apetraka zany fa irotsaka indray dia zao le faminanina hoa déclaration fotsiny ny azy tena izy hoe iany zavy diverina ratsira fa tsy azavainy aminao hoe aona ny fomba elany eo raha mandrika ny alany ratsiraka eo fa tsy azavainy hoe aona ny fomba fisehon'le raha mandrika il raha mandrika ny alany filora valomananao tsisy explication zany fa déclaration dia ity apetraka ianao apetrako am'izay aloha izy Jehovah fa reko am'izay ny fahorian'ny voaka malagasy reko ny fahorian'ny mpianatra aty zay tsy manam-bola zay tsy manao kolokolo io tsy mahazo toerana tsy afaka amin'ny concours rehetrarehetra reko zany ozy izy Jehovah amonjy le firenena fa ametraka anao am'izay lazao am'saiko zay fotsiny le déclaration anao am'izay zany manao analyse milizy apetraka am'sainy apetraka lazao am'sainy koa fa apetraka am'izay ianao zany ty fividianana ho avy ahoana ary zany ny fomba ametrahana anao ao tsisy korotana na tsisy raha mandrika dia ity telo ihany ny fomba ametrahana olona amin'ny fitondrana misy ny raha mandrika ndaso aloha tsy raha mandrika ny voalohany fa voalohany tsy fifidianana raha ohatra ka maty le filoham-pirenena na mametra-pelana le filoham-pirenena na marary le filoham-pirenena tsy afaky ny asa intsony dia midrano misy zany dia lalam-panorenana nometraka hoe ny président Sénat no manolo anazy eo zany raha ohatra ka izay ny trangan-javatra misy ny faharoa créé voatra ny 72 91 2002 2009 raha mandrika zay maty mponao politika zay mahazo fitondrana apetraka eo zay ny faharoa dia ny fahatelo fifidianana ny vahoaka no mametraka anao ny alalan'ny fifidianana dia dio manao analyse zany inona mo zany njo no apetraka amin'ny fomba hoana ka raha safidy alors raha ny vahoaka no mametraka anao zany hiteo mihitsy lizy hoe avy n'Andriamanitra za kera mitondra vahoaka mity ny andalambe mazaky raha nonga-mpanjakana mavita tonga dia tsy mitady lafa kory ny ary afa collision mio fotsiny mety comme 13 mai dia feno zany hoe zany apocalypse foana zany hoentinao hoe dia efa feno dia efa feno nefa raha za zao hitondra vahoaka hidina amin'ny 13 mai team contre fitondrana io manaraka ho azy mampara contre fitondrana io manaraka ho azy iry DSP sy ry armada contre di olona fa crise amity fitondrana ty satria roanke mitariky fa tsy mazaka vahoaka tsisy matariky avoaka zany fa raha za tonga dia vita io raha anao an'izay anefa na dina ny trano tsy ho lasa hoentin'ny pasteur ho lasa fitaovana politika ve zany le vahoakan'ny apocalypse raha zay no zavatra ka izay manko zay no atao zany dia isy raha mandrika io sy namny ionga ny fitondranao tonga eo ohatrany nataon'ny Ravalomanana ohatrany nataon'ry Andry Rajoelina ohatrany nataon'ry professeur Zafy tamin'ny 91 dia tonga amin'ny fitondrana fa za tsy hanao an'izany satria za tsy fomban-draza sady tsy fomban-draza ny apocalypse ny midina an-dalambe manonga-mpanjakana fa tsisy firenena ny arina teto tamin'ny coup d'état zay natao teto zany mako tonga nireo mpianatra mbola victime am'izao fotoana zao io coup d'état nisy hatramin'izay reny dia lasa resaka corruption daholo sisany zay ataonao rehetrarehetra ianao tsy manao corruption indray zao ny victime dia za tsy hanao an'izay fa inona no atao zany raha apetraka dia alao zany fifidianana zany dia hitao daholo le olona mitabataba hoe zay tsy fidy anao sy ny nama sinisisa koa fa sao dia tanteraka eo le ino misy ty le faminanina
fa zako tsy tiromano hoe tsy maintsy fiderany olona fa raha ohatra ny olona tsy tia mpitondra fivavahana filora valomanana mbola mieritreritra ny verina fatandremo amerina ny fananany potika anagalary ny vahoaka reny mbola maka 5 taona izy amerenana reny ary mety mbola tsy voaveriny 5 taona reny fa raha tafaverina eo izy 5 taona mbola hotoizany io satria voaverina fananako 5 taona faharoa ndray mbola aka tombony am'izay izy marina ny azy za tsy mahay metsiny ny filora valomanana zany takany atao mpitondra sasany mpanao politika mbola iverina daholo le raha ohatra ka tsy mila mpitondra fivavahana ny olona ankamaroan'ny pasteur Mayolna manko ny teny hoe ankamaroan'ny mpanao politika mangalatra manao kolikoly dia raha tonga io zany pasteur Mayolna zany apocalypse ve mameno gouvernement sa miaraka amin'ny mpanao politika dia hoana zany fomba iarahan'ny pasteur Mayolna hiasa amin'ny mpanao politika voalohany indrindra aloha zany io tsy vitanao rery zany hoe za tonga fitondrana dia za apocalypse ny fiangonana zany anangana toko politika ny fiangonana tsy mitondra firenena fa mivavaka ny ampiangonana fa ny toko politika no mitondra firenena donc ny apocalypse fiangonana ivavahako rehefa tonga fotoam-pivavaha fa za filopirenena dia filopirenena malagasy rehetra tsy azonao atao koa ny tiatona rery eo koa hoe dia za ZFM dia ny tondra fanjakana zany dia za ZFM rehetrarehetra ndreny tsisy olona mavita zany za tsy manana diplôme tsy manao science politique fa fantatro zany fa tsy azo atao zany fa tsy maintsy miaraka amin'ny olona rehetrarehetra ianao anavotana an'le firenena zay tena manana toe-tsaina fa zao izy ianao hoe ahoana miaraka amin'ny mpanao politika ianao dia ahoana dia mazava be fa zay nataonao hatrano zay raha nangalatra ianao raha manao kolokolo ianao raha nambolokarena araka izay tratranao ianao dia mifarany eo mitondrako zany farany eo zany dikan'izay zay mbola teanao an'izany dia raha roty am'izao fitondrana misy am'izao fa zao no azo anaovana an'izany raha mbola tsy voky ianao zany tamin'ny andron'ny tetezamita tamin'ny andron'ny filora valomanana précampagne zay dia zao izy dia minany ianao dia n'izao fa rehefa tonga eo ny atsika mafimafy ny lalàna sy ny sazy eo fa tsy fanaraka aminah mihitsy nizy misy ary za tena mpiariko tanytandalàna io na ilaza ny olona hoe anao koa zany pasteur dictature zany ho avy ndray mako zay rehefa avy eo hoe dictateur indray io fa za tena apetrako mazava mihitsy fa ifakahita atsika fa raha ohatra ka tsy mety amin'ny malagasy zany hanova zany ka le am'izay fanovana zay mihitsy pasteur tsy hikitika amin'ny resaka tradition malagasy ve pasteur satria pasteur moa mpitondra fivavahana dia tsy misy voakitika ve zany le resaka tradition ohatra hoe fomban-drazana malagasy am'izay fotoa am'izay le fanovanana hoe ohatra hoe sous forme dictature zay zany ka lizy ne le fanovanany anavitra ny malagasy amin'ny fahantrany andrava ty kolokolo ty fa tsy ngely fanovana atao hoe inona ny idiran'ny fomban-drazana am'izany misy milaza koa hoe avadiko apocalypse daholo ny olona dia foanany kisoa rehefa tonga eo tsy zany misy eo anandran'Andriamanitra ana fa zany hoe le analyse ny olona zany hoe tena analyse ambony be tena zany ny atao analyse ty mba mirehefarehefa amin'ny tany zany hoe rehefa tonga président le olona dia katolika izy dia tereno katolika daholo ny olona dia foana ny fomban-drazana dia fitsikamy izy dia tereny fitsikamy atao satria izy président izy ny président endrindrindra nanao am'izany sady zany président daladala indrindra eto ambony tany dia rehefa tonga zany zany nataonao tsy karaha Twitter anao dia mionganao fa ka zany misy eo nandrahana anao fa zany zavatra entin'ny olona zany izy koa ny olona mitondra zany tanareo le olona manana candidat ho toanina mpanao politika dia zany ny aheliny hoe tandremo fa raha i président avadiny apocalypse daholo ny olona tsy hinana kisotsony raha io président foana ny fomban-drazana zany hoe mba andresena lahatra olona zany hoe aza mifidy amin'ny Mayolna fa zay mpanao politika ihany fidina pasteur Mayolna eo anatrehan'izany ary hitanao zany anao zany hita fa anao zany tegna manan-karena zany ozy malagasy dia maninona zany tsy am'izao anao fa afaka manao fanampiana malagasy fa miamby anao amin'ny fitondrana zany
Manan-karena zany. Zany tenenin'ny vahoaka malagasy. Ianao no manan-karena. Me zany. Za tsy manan-karena zany. Fiangonana no mety manan-karena. Fa za mbola manontany antsika miteny zany. Iza no manan-karena amin'ny fiangonana eto Madagasikara? Fiangonana iza no manan-karena indrindra? Démontreo amina. Raha zay no manan-karena indrindra eto. Démontreo amiko zany. Avoaka daholo ny compte any amin'ny banky. Avoaka daholo ny tany fananan'ny fiangonana. Avoaka daholo ny trano fananan'ny fiangonana. Avoaka daholo ny déclaration de patrimoine rehetra. Avoaka daholo iza no manan-karena indrindra. Za lazaiko anao mety mbola fahatelo any amin'ny farany angamba zay. Par rapport amin'ilay fiangonana, ngeza be. Dia ozy izy ianao hoe ka maninona raha le arenanao ny zarena mivoaka. Dia maninona zao ny katolika zao manan-karena be, dia maninona ny arena ny zarena mivahoaka malagasy. Zay tsy hanan-karenanao ny katolika mihitsy. Ny efitsika eo Luteriana, fitaona reo fiangonana reo, ny arenan'ireo tsy manananay mihitsy. Fiza ny fiangonana mizara ny arenany any amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Zany toa hoe fijery lasa ambony be mihitsy fa ny apocalypse ity mbola rehefa tany amin'ny tany fijeryn'le apocalypse fa nen'olona efa lasa ambony be mihitsy. Dia hitanao zao anao miteny hoe manan-karena. Dia ilaza nge zany le olona manan-karena amin'ny fahafolo-karena le zany. Mihinana volany tamin'ny Facebook tany. Mahafolo-karena amin'ny fahafolo-karena dia azo avadika ary le question. Ianao zany rehefa tonga amin'ny fanjakana mbola anao ohatran'izay akanao fahafolo-karena koa ny volam-panjakana sy ny rehetrarehetra ny vahoaka mbola akanao fahafolo-karena koa. Dia tiana maleko anazy tsotra kely ny valiny zany. Nisy olona niresaka tamiko, master tontonay ozy izy mpanao politika mahay milomano tamin'ny fitondranany fandimy tao manova palitao foana fa eo foana izy efa milliardaire zany tontonay zany amin'ny mampanao politika azy sady mpandrarako izy vola be tena amin'ny affaire sy ny rehetrarehetra voreny zay fianakaviana. Dia ozy izy manjenay mialatsiny le fiteny tanora enjana be io filatsahan'ny pasteur Mayorla io fa mila miasa ny fara zay heritsika na andaniana vola amina milliard ary tsy alany an'io any amin'ny Facebook any, any amin'ny internet any, any amin'ny Twitter any, any amin'ny tsy haiko daholo na gazety. Dia nigreo aratsy ho arak'izay tratra io dia volom-paminany satroka ambolo-karena io taritin'ny apocalypse daholo ny olona mifana ny fomban-drazana zay azo atao alefaso. Fa raha lany eo ity ny fahafahantsika dia hoe fa ahoana tonton anao mampitonga nareo miteny an'izany. Enao fa zatra mihinana 7 isan-jato amin'ny harem-pirenena volam-bahoaka sy volam-panjakana io. Ray Mayorla ny tonga eo ho teren'io e lahy ampafolony indray tsy maintsy hohaniny lahy io nefa nasian'Andriamanitra tamin'io ampafolony io dia ho tereny e lahy. Ha tonton anao izy izy efa manan-karena milliardaire ty ve dia mbola ho tangosanareo 7 foana ny vahoaka. Dia maninona raha mba amenany vahoaka amin'izay ny 7 e. Dia mba ny ampafolo amin'izay no hohaninareo tsy vita ny lara vao zany ka ty misy mpanao politika mijery vahoaka zany tsy isy mpanao politika mijery vahoaka zany. Ny sasany ary 5 isan-jato no hohaniny, ny sasany 7 isan-jato no hohaniny. Zany raha misy 1% amenan'ny vahoaka elange 10 taona no manday petrany lahy eo ka raha tsy hinana mandritry ny 10 taona vita ny lahy. Jereo zao président Zafy zao ny président mahantra indrindra nodimandry any izy fa sady tsy nalany mandany tsy nihinana ino zao ny président mahantra indrindra. Ka raha i Mayorla ny tonga eo ino nefa natsian'Andriamanitra tamin'ny fahafolo-karena io teren'iny lahy tsy hinany ohatra ny ampafolony lasa ny mivoaka indray 7 vita ny lahy. Dia ahoanao izy izy pasteur ny fahitanao an'izany hevitra zany. Marina nge ny mpanao politika zany mazava be ny azy zay ny mpanao politika 7 ny etsika ny ampafolony ihany no mena vahoaka. Io ampafolony iny mbola rimbana iny fa tsy tonga ny mivoaka 100% koa ny ampafolony iny mbola samby mandrimbandrimbana koa zay ty ambanimbany ty zalahy tariky fa ninana mba mihinana koa tsika ty aloha za raha misy 1% ao tonga ny vahoaka. Fa zao raha zany ny fitondrana arak'izany tenareo manan-karena be sy ny namasisy raha ny baiboly mazava be ny baiboly zavatra takian'Andriamanitra ny amin'ny olona dia ampafolo 10% ihany. Dika zay ny fanjakana zany raha akavolany amin'ny vahoaka
taxe TVA tokony aloha 10% zany tokony izy raha ny baiboly no arahany any amin'ny fiangonana 10% koa no alaina any amin'ny fiangonana tsy misy akoatran'ny 10% dia mazava ho azy zany fa ny vahoaka tsiraray avy zany amin'izay fotoana zay ilamina izy satria mba tonga any aminy tsy folo isan-jato tsy maintsy tonga any aminy fa ny ampafolony ihany tsisa na reny fanjakana dia ny fiangonana zay mpiatrany zany ampafolony izina problème avy zany tsy tavavoaka ny firenena sy fotsika hatramin'izay amaraparanantsika ny fandaharana moa kenikely avy pasteur Mayolina manoloana zay resaka nataontsika teo rehetra nareo mpianatra tiako resana nareo mpianatra problème nareo mpianatra dia vita fianarana fa tsisy asa ary raha misy concours atao na inona zavatra atao raha tsy manam-bola raha tsy malala olona vita anareo zao manao droit dia mba hainareo hoe ohatrinona ny caution ilaina raha anao concours na magistrat ianareo anao concours na inspecteur ny domaine ianareo na inspecteur ny douane na hiditra any amin'ny enam sisy na anao commissaire de police ny karaza sisy tsy efa voly moral hoe tsy dididiky mianatra fa dia tsy wa izy dia mba ho vitany ray aman-drenitsika ve ny ahita vola be koa ahafahana amin'ireny concours atao reny sa tsy ho vita fa hoana ny fomedevana amin'ny kolokolo amin'ny concours efa meko anareo mpianatra zavatra ho atao tsy misy tsony mpianatra andovo vola zany ka ho afaka fanadinana zay vo afaka fanadinana amin'ny concours zay atao fa dia ny fahaizan'ny mpianatra no afaka anazy ahoana zany trotrakely raha manao concours anao tsaiky na magistrat na any amin'ny douane na any amin'ny impôt sy ny karaza sisisa zany zay concours atao rehetrarehetra tsy ny établissement izay mampanao ny concours no manao ny correction sy ny mamoaka ny résultat ny olona mpianatra fa io fête d'examen rehetrarehetra io miakatra any amin'ny lampany aminany amin'izay misy aby any mandeha ny correction io olona roa samihafa manao correction io tsy mifankafantatra ato ny équipe anankiray manao correction io vita ny correction io dia miditra ato contre correction mbola tsisy misokatra ny alalan'ireo mpianatra reo vita io ka poste 300 tadiavina avao iny moyenne ny mpianatra na tratra totsika hoe 15 de moyenne ambony zany no mahazo amin'ny poste ka nahazo isa 300 avao iny ny feuille d'examen reo mpianatra reo nahazo amin'ny moyenne de 15 tovy ala mity tovy tomboky mbola mity ny anarana deto ny feuille 15 de moyenne sokafo ny anarana ianao manoratra azy mivoaka gazety io za tsy jery hoe izy olo io inona ny fivavahany inona ny fombandrazany inona ny finoany apocalypsie io satria apocalypsie zay vefe misy zay ve tsy mijery an'izany io nazo moyenne sorato ny anarana rehefa avy eo avoayany aminy iny ny feuille d'examen anao miaraka amin'ny notonao afaka ianao avereno any mpianatra any koa reo mpianatra tsy afaka aloha ny feuille d'examen miaraka amin'ny notony ho hitany hoe tena tsy afaka tokoa zany raha ty moyenne ty fa tehirizina atao inona ry anaty trano riny ny feuille d'examen reo fa avy eo amidinao amin'ny cloud reny ny feuille d'examen reo anaovan'ny olona manosana mofogasy fa averina any mpianatry dia rehefa afaka le mpianatra dia hitany mihitsy hoe za tena afaka mihitsy amin'le fahaizako fa tsy nandoha volana any ariary dia le mpianatra zany le népotisme tsisy tsony zany dia le mpianatra zay tsy afaka koa dia hoe tena tsy afaka marina tokoa fa tia noto fa tsisy hoe tsy zany nandoha vola nefa tsy afaka anao no tena doha vola any io notonao tsy afaka ianao na hoe zany nandoha vola fa zay no naafaka anaty tsisy hain'izany tsony dia hitanareo mpianatra fa zay tena mpianatra mahay zay tena gasy mahay tsisy an'izany tsy ho afaka amin'ny concours zany tsony na hianatra ny dafy na bourse extérieur io koa ataoko an'izany koa io hoe avoay daholo hoe tsisy aferafera zany tsony io fa zany indrindra tsy mety amin'ny olona zay fa tsisy ny olona hoe janony any fa aza mifidy pasteur zany nareo fa manahirany zany tsy afahana misosy tsy afahana pasteur dia amariparanantsika azy zany amin'ny resaka mpampianatra franc mariny karakory zany reny teo monko vonisy
mpampianatra Fram mandeha Antananarivo ampidirina ho mpiasam-panjakana dia reny mbola kolokolo daholo ny ankamaroany reny. Misy mpampianatra efa 10 taona tsy tafiditra, misy 5 taona tafiditra. Dia zany ny kolokolo iny zany corruption daholo zany rehetrarehetra zany. Fa io amiainga amin'ny lohany io, rehefa ny lohany tsy manao dia ny vagon rehetrarehetra tsy afaka manao. Fa raha za lohany no manao dia lasa daholo io. Ohatra hoe za zao lohany dia zany tena hoe anao zandrikely izy moa fitona an'izay tao Arisy. Ianao manaraka anay io ataovy bois de rose io 35 conteneur na anao maka atao 20 anao fa atao betsaka fa manerana ny vahoaka. Dia lasa anao hibaikina ambaniny ny président 35 dia na 20 anao maka izy moa nareo Damascène anao maka Damascène ataovy 15 dia anao fa atao betsaka manerana ny vahoaka fa avy anao maniraka ny rito. Anao maka fa neny président 35 neny Arisy 20 na 15 anao maka ataovy 10 anao fa atao betsaka hatrany jusqu'à ambany samy manao bois de rose daholo. Karaha tratra ny ery ambany ery za afaka hitenen'iny fa raha za tsy anao za milaza anao raha maheno volamena vola bois de rose mivoaka tsokotsoko any gadra anao 30 taona dia efa milaza anao fa anao olakaiko anao gadraiko anao fa ianao ny teny amin'ny ambaninao koa ratsy anapaka ny noako satria anao manana fahefana mamelany koa satria raha izy manao dia tsy maintsy za koa dia anao no maty koa fa za tsy tia lalana azy fa anao no maty tapaka koa lohanao hidina trany izy atsony lapaka lohana. misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Saorana koa pasteur Mayol izay nanety vahiny teto amin'ny fandaharana TRM manome fotoanantsika manaraka indray amin'ny vahiny hafa koa. Misaotra antsika jiaby nanaraka videontsika. Misaotra tompoko.